Sabotsy afadimy amby roapolo ny volana martsa taona telo amby roapolo sy roa arivo aterina indray ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa indrainao ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Vavao politika avy hatrany no isataratsika ny fampalalam-baovao totosa somatsara ny fifampiarabanana tratra ny taona sy ny fanentanana ny olom-pirenena momba ny fifidianana nataon'ny tima boriboritany fahenina androany tonga tena toerana avokoa ireo solombambahoaka tima rehetra sy ny mpikatroka tima zokany mazava ny toromarika avy amin'ny filomarika Ravalomanana ho an'ireo mpikatroka fa tsy misy afa-tsy ny firosona amin'ny fifidianana madio ihany no ahafahana manavotra ny vahoaka malagasy. Zermainy Menjanahary manoho Randriamalala. Ny fanitsakitro ny olona tonga teto amin'ny kianja Tojoso Ambohimanarina androany itafa mivantana tamin'ny filomarika Ravalomanana tamin'ny folora maraina no nigadona tena toerana ny filompanorona ny Antokotimy orakora pifaliana no nandraisan'ny mpikatroka azy taorinin'izay dia nirosona ny fanompom-pivavahana na ray ny firedonana ny Irafaneva mazava ny afatra avy tamin'ny filomarika Ravalomanana fa tompifidianana ity koa mila misoratra anarana ny rehetra. Zoa sy adidy ny mifidy ho an'ireo olona mananjo ifidy. Raha vao mananjo ifidy ny olona mbola tsy nigatra, tsy manana cahier judiciaire maloto, zoany zany. Tsy azo atao mihitsy manala ny zoan'ny olona anankiray, aza verezinjo ianareo na isika. Eto raha dia tsy maintsy asehoko anareo hoe ty flahersa atao ty tsika manana amina million be da be ty ho apalitana ka maneraka Madagasikara. Pavy volana me dia apalitaka tsika ty hoe aminareo hoe soraty ao anatin'ny lesitry ny mpifidy ny anaranao fa raha tsy zany ianao tsy afaka andatsabato, tsy afaka ilasaka hofidiana, tsy afaka hotondrena ho mpikambana ao anatin'ny biro fahatsaham-pato, tsy afaka anaramaso ny fifidianana akory ary tsy afaka anao fitarainana sy ametraka fitoriana mikasika ny tsy fanarahan-dalàna. Noho izany dia zava-dehibe ny anaranao ao anatin'ny listy ny fifidianana. Zo sy adidy ary zany ny mifidy ho an'ny olona rehetra ary mbola betsaka ireo olona mbola tsy misoratra anarana. Ny kapoakambary miakatra ny tsy fandriam-pahalemana ny ampimamba amin'ny fandraharana miseho ankehitriny dia tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany no lalatokana ialana amin'izany. Tsisy zavatra andeha eto, tsisy zavatra iova eto, tsisy zavatra azo anavotana Madagasikara eto raha tsy miova mihitsy fitondrana ray manontolo. Raha tsy vovatsika nefa fitondrana raha azotsika ny fahefana. Manaiky zay ireo. Dia ny fomba fangalana ny fahefana maro. Misy tonga dia mampiasa fotsiny le hoe coup d'état. Satria efa misy manantanina ny ambadibadika any. Tsy hiditra amin'izay nefa tsika. Azonareo zany tsy hiditra amin'izay. Ny antony tsy hidirana zany zay mahatonga an'ity firenena ity. Zatra nitranga tamin'ny 2009. Dia ireo mpamatsy vola sy ireo mpiaradia amintsika niataka daholo nandrindra ny firy volana firy taona. Risky io manimba ny sain'ny malagasy na ny mponina anatina firenena anankiray. Tsy miditra amin'izany tsika. Faharoa le fifidianana zay hoe raha mbola misy kio ny farany. Zay ny tsika zay. Tonga amin'ny fotoana farany tsika zany zao tena itsika anatena zavatra tsika. Fa mila miomana tsara ary tsika. Dia milaza aminareo tsara fa tena miomana efa any amin'ny 80% ny fiomanantsika zao. Fa iteny atsy hoe la dia iteny an'ilay tediavinareo. Mbola mamerina ihany fa zavatra ho ataoko atao anaty kato. Anao zay anovanana an'ity firenena ity anaty fotoana fohy. Mila mirahina ary mila mijoro any fahamarinana ny rehetra ho hiatrany ny fanazavana. Noho izany zany aza matahotra anareo famanana fasahina. Mijoro ary aza manaika ireo raha matahora ka mampitahotra anareo. Samy mahita tsara sika zao ary samy nandre fa ty taona 3 sy 4 arivo ty dia tompifidianana zay filohan'ny republika. Laza maly ny solotena avy amin'ny gouvernemanta fa tsy maintsy ho tanterahany io na fomba hoana na fomba hoana. Satria raha tsy zany tsy ara-dalàna zay filohan'ny republika petrakeo. Tsy maintsy hanao an'io izy fa hanao an'io tapoka. Tsy apositsika hanao an'io tapoka zay mahatonga antsika hoe miomana ianareo. Amafisy indray ara ny firaisankina
solidarité. Tsy maintsy aseho atsika zany a fa malala tsara ny ato anatintsika aloha araka le ndresahako teo. Mahay keo tsika am'izany hoe paikady tedavindresa tao zany satria araka ndresahako aminareo de hoe misy amin'ireo mpikarakarany fifidianana eny am'ireo ratsa manjaiky andrareo aminaty ministerany aty tany mampivorivory an'ireo chef-fokotany manolo an'ireo chef-fokotany misy lalàna izy io fa tsy ataotao fotsiny raha matotiana le rangatia no zany a mahavita an'izay tsika satria mirahina be toy izao tsy maintsy manana finoana koa isika ahafahantsika manatanteraka zany ny olona tsy manana finoana amin'ny asa atao zany a tsy mahatanteraka tsy maintsy manana finoana matanjaka isika fa hoe ho vitatsika io a vitatsika io koa manantena o fa anao fanentanana avokoa ianareo amin'ny mampifampiarabanana tratrany taona dia anisy ny fanomezana avy mpikatrokatima eny amin'ny boriboritany fahenina natolotra ho any filomarika Ravalomanana ny lamina tanteraka ny rehetra tsy nisy ny korontana ary fiarahany sakafo ho nofokena amin'ny tampihavanana no namaranana ny fotoana androany. Nanaovan'ny filomarika Ravalomanana tatitra nandritra ny fandraisam-pitenenana izany momba ny fionan'izy ireo tamin'ny seny omaly sy tsy tokony rorosaina ny rehetra hoy izy ahafahan'ny toko politika manana ny paikady ao amin'ny fiatriana io fifidianana io ny antoko atiky Madagasikara 0 manofo randria malalatra any. Antoko politika matanjaka eto amin'ny firenena ny antoko timy manana drafitra sy tetika ary paikady mahomby hitondrana ny firenena any amin'ny fampandrosoana. Mazava ny fitakiana atreto dia mba irosony fifidianana ao anatin'ny fahadiovana sy ny fangaraharaana. Io raha teo no isan'ny adihevitra nataony ity antoko ity tamin'ny fionana teo amin'ny seny omaly. Tena nisy ny fionana mpanao politika rehetra hoe andao a iboycotté zany boycotté zany tsisy anatrika an'io seny io izy fa velo hitany avany eo kanefa tsy zay le izy raha nyresaka politika marina fa nyresaka teknika tsy mety sa manana faiza mantseo sa manana strategiany de zany laza resaka teknika eny io e de aleoloha fataritsika tsara satria nanafatra olona avy any ivelantsika ny OIF mila nazava koa izy hoe hitatsika ao fa aizany ahitana hoe mahay reto na tsy mahay de tsika nametraka an'le teknisianina zay manam-pahaizana malagasy zay tena inondrareo am'seny tsara de netiny zay ny natonga n'lay resaka zay mahatonga ny tim nametraka ny teknisiana io fa kosa mpanao politika rehetra zay nitariany reto biro politika sy ny solombavamboaka niara mivoaka niaraka tamindrareo ka tia koa zavaina koa zany a am'ireo mpanao politika hafa hoe mba samy manana strategiany sy mipaikady natao hoe strategie fa tsy maintsy fatarina aloha tsy araka amitsika mihitsy ny olona raha ohatra tsika tsisy mahafantatra akory ny antony zay natao hoe argument tsy fantatra akory ny antony de tonga de to hoe zay tsy anao tsisy tika zany resitsika ry zany ary amy politika tsy hoe ny ampopona ny fatezerina fitanjavatra mila misaina mandinika tsika tsy mirahina amy zavatra tsy tondra soa ny vahoaka zay masoa azy ny tenena ary zany ny responsabilité ny mpitarika ny président malala zay ty mahasoa fa tsy zay mahafinaritra ny sasany ny zavatra de davinay aminareo seny fotsiny a avy aloha zay alalaka fa rehefa avelanareo alalaka tratrany io 13 millions io. Ny tonga miaraka toy izao no fanombohany fa ny miasa miaraka ny tena fahombiazana no mafisy ny filomarika Ravalomanana fa tsy mitaky tetezamita ny antoko timy. Be mitady tetezamita ve ny tiako Madagasikara tsy mitady an'izany tsika raha mitady an'izany tsika mitombo ihany ny fahorian'ny vahoaka malagasy re olona atao inony zany ny any an-tafy ihany ala fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitondram-panjakana tonga de akatany hoe mialahinao a de arosoa ny fifidianana azo atao tsara zany tsika mbola manana firy volana oriana azo atao mihitsy ke mianticipe an'io e de amboarina fotsiny ny rafitry ny mpanomana ny fifidianana toy senisy ny ACC ny aminy eo. No mafisy ny filomarika Ravalomanana atrandy fa mila mijoro ny rehetra ny amin'ny fitakina ny fifidianana madio raha ho an'ny antoko manokana dia efa misy ny paikady napetraka mba hiadina amin'ny zandy ary vonina tanteraka ity antoko ity hiady amin'ny alabato izay kasainy sasany atao eto amin'ny fireneny.
fa tsy tombotsoa ny antoko tia irerintsony no atrehan'ny antoko amin'izao fotoana izao fa tombotsoa ny vahoaka malagasy ho ny vice premier ministre teo aloha Pierrot Boutsaza adidy masina no atrehan'ny mpikatroka rehetra amin'izao fotoana izao hakamitaky fijoroana sy hafandraisana ndraikitry ny rehetra izany rehetra izany Zeromeny Minjanary sy Manoho Randria Malalatra. Mila ny firaisan-kina antsika rehetra ny fanavotana ity firenena ity ho ny premier ministre lefitra teo aloha no sady mpikatroka tia matranay ny Androany Pierrot Boutsaza. Tsy tombotsoan'ny antoko tia irerintsony no atrehantsika amin'izao fotoana fa tombotsoan'ny vahoaka malagasy izay latsaka ao anatin'ny fahantrana lalina sy ny krizy maro lafy ankehitriny io. Lavitra dia lavitra fa ny rafin'ny antsy monsieur le député ozy mba tonga avy za ianareo avy Sainte-Marie satria misy zavy tokony atao. Tonga zahay dia miarahaba tsika jiaby ny zao ny zavatra horesako aminareo. Tonga lay fotoana ka mahaiza maray ina zany atsika, mahaiza miara-miasa, mahaiza miteny ny zavatra ary mijoroa amin'ny famarinana. No mafisiny ireo ihany koa fa olona mananatraikefa no ilain'ny firenetsika amin'izao fotoana fa tsy vitany olom-baovao na vao iana-draharaha lavaka maro mantsy no tsy maintsy hototofana ho an'izay andimby izao mpitondra izao. Nefa zany fanarena zany ao anatin'izao andro mahavaivay zao ary voalaza ny pasteur teo ny zavatra mbola tokony andrasantsika fa dia tia hanodikodina antolona ireo mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao. Zavatra tokony anantsika nefa dia ny fahasahina, nyotra no fahasahina. Misy teny frantsay manao hoe faut avoir l'audace, audace zany dia tenefa fahasahina mihitsiny. Il faut avoir l'audace de croire hozy izy, il faut avoir l'audace d'espérer. Zay no agatahana amintsika manomboka zao tsika dia tokony ino tsy tenitena fotsiny, tokony ana fanantenana akintsika amin'Andriamanitra sy amin'ny hitsiny sy ny rariny ny tolona zay hoentintsika. Iray tsy mivaky ny dimy ary tsotra ny tanjona dia ny anavitra ny malagasy amin'izao krizy sy ny fahantrana izao ka mba anakarena indray ny malagasy tsy vaky volo afaka volana vitsivitsy. Tsy misy endrika maneho famaliotena ny CENI amin'izao fotoana izao ho ny teo anivon'ny RMDM androany afantatra mantsy fa nasiany loko politika ny mpitondra ankehitriny ny fitaovana hoentiny ampiasaina mandritra ny fandatsaham-bato amin'ny fifidianana. Zeromeny Minjanary sy Manoho Randria Malalatra. Tsy any CENI na any antokony fitondrana ny fifidianana fa any vahoaka malagasy koa noho izany tsy azo ekena ny fampidirana ny lokony antokony fitondrana ankehitriny amin'ny fitaovana rehetra ampiasaina mandritra ny fifidianana hoy ny teo anivony RMDM. Ny vatam-pandatsaham-bato na ny urne dia misy sarina voninkazo miloko volomboasary. Ary ny faharoa dia zao ny bulletin na ny valopy alatsaka ao anatin'ny vatam-pandatsaham-bato dia miloko volomboasary. Nametrahana fanontaniana ry zareo mikasika an'ity. Ianareo milaza mahaleo tena, ianareo milaza fa tsy mitanila, inona nahatonga an'io? Zao no valiteny. Dore hono io nampidirina tao anatin'ny ordinatera. Eno tsara. Dore no nampidirina tao anatin'ny ordinatera. Fa rehefa mivoaka avy ao hono le izy vadika orange. Adiraisana ny fitakiana fifidianana madio ho hiatrany filolefitry ny RMDM. Noho izany tsy amelany antoko politika iadirery amin'izany ity vovonana ity. Zava-dehibe ho izy ireo ny fijoloany ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny ametrahana ny famarinana eto amin'ny firenena io. Nambaran'ny solomanim-bahoaka Totosoa Andriamampandry nandritra ny kabary izay nataony tamin'ny fifampiarabana teny Ambohimanarina hafa nisy ny fampiororona nataon'ny fanjakana ho an'ireo vahoaka tonga teny an-toerana. Atsapa ho izy ireo hafararotany mpitondra ny fahatram-bahoaka mba hifikirany eo amin'ny fitondrana. Zeromeny Minjanary sy Manoho Randria Malalatra. Rehefa tsy nampiasa mpitandro filaminana nanakana ny etsika ny fitondrana
dia nanao drafitra hafa indray hoy ny solombavam-bahoaka Todsoa Andriamampandry. Fantatra mantsy fa nanaovana raha matahora amin'ny fahantrana misy eo amin'ny vahoaka malagasy nanoloana io fionany antoko androany ity ka ny lehibe pokotany no natao fitaovana mba tsy ahatontosa ny fionana sy ny fahatongavan'ny olona hitafa amin'ny filomarika Ravalomanana androany ity. Na dia be aza ny sakasakana monsieur le président satria nahazo toromarika daholo ny chef fokotany tety amin'ny Bomanarina sy ny visy hoe aza makany fa rehefa makany nareo dia tsy mahazo vatsitsinjo sy tosika famena kanjo vao maika tonga ny olona misaotra betsaka anareo e. Zay zava-misy zay mampanahelo ihany nefa tsy na tonga atsika zany nefany fa vao maika sika tonga marobe tahaka izao dia mankasitraka atsika. Misy mitenany hoe champion zao hoe judo hoe karaté zao hoe hitondra fienina fety zany. Ny atsika amin'ny tena manana champion Flora Ravalomanana champion fampandrosoana to place to vavy. Izy ny champion amin'ny fanaovana lalana. Izy ny champion amin'ny fanampiana ny tantsaha. Izy ny champion amin'ny famoronana asa. Izy ny champion amin'ny fanampiana ny fanabeazana. Izy ny champion amin'ny fahasalamana. Mendrika azy ny coupe du monde to place to vavy. Tsikatra hoy ity solombavam-bahoaka ity fa tena iny ny mpitondra lalaovina ny fahoriam-bahoaka mba ahafahany mifikitra eo amin'ny fitondrana amin'ny alalan'ny fizarana ireny fanomezana ireny ka tsy aleo tena sy tsy avelo tena mihitsy fa hitantavana sy iandry fizarana tosika avy amin'ny fotsiny. Tsy antenana ny ialan'ny vahoaka malagasy ao anatin'izao krizy izao raha mbola io mpitondra io ka mila misoratra anarana ao anatin'ny lisitra mba ho afaka hifidy sy ametraka olona tena hitondra fandrosoana ho an'ny isan-tokantrano. Na intsy koa ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko tiako Madagasikara androany nandritra ny fandraisam-pitenenan'izy ireo tsy any antoko ny fitondrana ireny ny seny fa amin'ny vahoaka malagasy noho izany tsy azo ekena ny alabato mandritra ny fifidianana zero manimenjanary sy manora Andriamalala. Tsy sangisangy manoloana ny alabato izay ho kasainy sasany atao eto amin'ny firenena intsony ny antoko timo amin'ny indray mitoraka ity. Ampy ihany koa izay ny fampahorinan'ny vahoaka malagasy tao anatin'ny 5 taona nitondrany izao fitondrana izao ho iatrany izy ireo. Aleo izy karateka any fa itsika angaretiny anaovantsika tamba be io fa zahay président misy mokle mbola tsy tonga tsara le topidona avy any aminao mbola tsy tena mirefitra tsara tena ray fotsiny président iandrasana io e ty zavary tira medaladalo reo tonga de tira pénalité ty sahoana ampy zay raha ity no ampirorona vitsiketiko ko la imenakavako matanjaka manana base andao ifampitady ataovy ary andramo le kotoa andramo ho italaza pénalité zany tsy ozy amin'ny famokarana rehetrarehetra tirarano fa vonotsika malagasy anapotika Madagasikara ny toko dinandrena taona za favori za tsy latsaka amin'ny honorable fidèle tsy teny any tendrasina tontso fa latsaka hatramin'ino za ve mbo fitenina filo ary teny olona tena zany filo zany sady mahay fitaratra ao daholo ny rehetrarehetra ny famotiana za ve mbola averina atsika ao tamin'ny andronao ataon'ny banque mondiale la référence hoe 70 ans po any Rwanda Paul Kagame lasa tena 70 taona za président rehefa mitonga eo anao amin'ny fahaizanao sy ny traikefanao tena marina meko 2 taona 3 taona Madagasikara tsika sangalety Afrika miaramila ny tena tonga de manaraka toromarika ary ny toromarika dia fanatanterahana ny baiko mendra raha Andriamatofoloa amin'ny fanoratana ny anarana amin'ny listy mpifidianana tadio tsara fa ny NDB amin'ny fifidianana dia ny ahitana ny anao ao fa rehefa tsy ao ianao tsisy dikany koa ny atongavany eto manaraka ny toromarika isika manaraka ny discipline isika de tadio fefa vitany 5 ny zavatra atao. Tsy misy fanehoana firaisankina tahaka izao fahatongavana maro izao ho iatrany ny fanazavana tsy ampy fotsiny anefa ny fahatongavana fa mila fiaraha-miasa sy fahavononana tena iady ho amin'ny fahamarinana.
Fanamoaka fanambarana androany Nations Unies atao rian'ny fahavitan'ny fifampiresahana teo amin'ny samy malagasy notarian'ny CENI izay anotoanan'ny PNUD. Tena ilaina ny fifampiresahana sy ny fifampitoniana eo amin'ny samy malagasy taka ireny mba hisian'ny filaminana mialoha mandritra areo arian'ny fifidianana ho ity taratasy mirakitra ny fanambaran'ny Nations Unies ity. Nankasitrahan'izy ireo indrindra ny fahatongavandreo filoham-pirenena teo aloha ny solotena ny vondrona iraisan'ny-pirenena sy ireo maso ivo ary ireo mpikambana sasany anatin'ny gouvernemanta ary indrindra ireo ray aman-dreny ara-panany araka tamin'ireo firaisamonim-pirenena. Maniry indrindra ny Nations Unies ny mba hitoizan'ireny fifampiresahana sy fifampitoniana ireny mba hisian'ny filaminana sy fifidianana madio ary ekeny rehetra. Milajaina hatrany ho ity fanambarana ity ny lalàna velona misy eto Madagasikara, ny lalàna iraisan'ny-pirenena momba ny zon'olombelona, ny sata afrikanina momba ny demokrasia sy ny fifidianana sy ireo fifanarahana iraisan'ny-pirenena. Manantitra hatrany moa ireo vondrana iraisan'ny-pirenena eto Madagasikara ny amin'ny fanohanana ny fampanjakana, ny demokrasia sy ny firosoana amin'ny zotra-pifidianana milamina sy rindra-pifidianana madio ary ekeny rehetra. Fa tsy nodimaina nahazo hery sy fanantenana ho amin'ny hoaviny rehetra tonga nanatrika iny fotoan-dehiben'ny Antokotima teny amin'ny boriboritany fahaenina androany iny tsy afaka tao ambavany maro ny ary andraindran'izy ireo fatratra niverenan'ny Filomary Karavalomanana indray eo amin'ny fitondrana. Andomiaratiana Andry Rakotomalala. Namelobelona ny fanantenana tao anatin'ny tsirairay ny fionana tamin'ny Filomary Karavalomanana androany ny ampireo teny feno toky sy mifono anatra nataony. Tsy misy adihevitra ho ny olon-tsotra fa mila olona toa azy ny firenena ary izany ho vahaolana ka andraindrainy maro hiverina indray eo amin'ny fitondrana. Tena tiana hoe dada nitondra eo amin'ny fitondrana satria izy fantatra hoe mikarakara ny tantsaha izy mikarakara ny fianarana, ny resaka fanabeazana, misy zany tena hoe mikarakara manome asa ny olona, mamorona asa ho an'ny olona, manorona ny zavatra rehetrarehetra tena tian'ny olona ho atao. Donc zany miandrandrana azy daholo zany ny vahoaka rehetrarehetra. Dia ny kabary rehetra nataony nampihetsi-po satria ao anatin'ny zavatra sy ny tanjona kendrenay dia faly be mihitsy izay fa izay koa dia ao anatin'le miandry an'le mokle avany amin'ny filoha. Felombolo zany zahay dia matsoky dia manantena ihany koa faly be zay satria tanteraka ny fotoanandroany dia azo lazaina hoe tratra ihany koa ny tanjona. Dia vonona tanteraka hiatrika fifidianana. Manentana antsika tanora rehetrarehetra mba tonga saina amin'izay. Tsy matomaty ny kely valo ray andro sy roa andro. Ny fitondran'ny président Miandry Rajoelina tsaiko ihany izy maha-président maha-filoham-pirenena anazy fa tsy mety aminay intsony nitondrany ao satria leo zay ataon'ny fitondrany misy an'izany hoe vary 4 arivo ny kilao. Zakanay zany menaka 5 arivo mahery, ny savony zakanay majinika zany ny hoavinao efa vita fa ny hoavin'ny taranakay, ny taranaka mamparanay mbola tsy fantatry ny ankizy amin'izao zany fiainan'izany fa dia matiny hoe karama 5 arivo sy ray alina t-shirt tsy ilainy zany fa ny ilaina dia ny fidina ny vary ny sosalim-bahoaka jereny zay ny ilainay. Mily zay hiverena ny Ravalomanana amin'ity tansy firenena ity. Leo fantrana, leo fahasahiranana, leo kobakambava, leo an'ity fitondrana ity ny ankamaroan'olona amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahombiazam-pitantanana. Maro efa tonga saina ka miverin-dalana, tsy te herika intsony. Mila mahay manitsy ny diany rehetra ka tsy hovony tahaka izao. Fa nitoy androany ny fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana ho an'ny komina talata maty teny mamoro miray antoby indray izy ireo no nanatateraka izany asa izany androany. Andomiaratiana sy Andry Rakotomalalatrany. Azo atao mitovy amin'ny olona verosoa rehefa mbola tsy verosoa tombava misoratra anarana dia na efa voasoratra ary verify eo rehefa tonga le fotoana afaka hijerena le anarana soa dia milatsaka le anarana izany manko mety zava-misy zany fa raha efa soratra anaranareo dia jereo amarino ihany izay anarana izay fa miantoka amin'izay daholo ny ahafahanareo hifidy rehefa tonga le fotoana fifidianana ahafahanareo fidy izay olona tianareo
no ahafahany fiaina malagasy rehetra ivoatra. Tsy ny andrela fa taoriany kabary sy toromarika nomeny filomarika Ravalomanana ny maraina teo tetsy Ambatolampy nandeha nitety tanàna maromaro indray androany ireo tanora timo amin'ny kominy Talatamaty. Fidinana ifotony mikendry ny fanabeazana ny olom-pirenena ara-pifidianana indrindra amin'izao fotoana fanavaozana tanteraka ny lisy-pifidianana izao. Mbola mbany tany fisoratana anarana ho an'ny kominy Talatamaty ka antony namafisana ny fanentanana. Dia amin'ity androny ity tonga dia efa nitoizinay satria maraina izy no niteny an'izay dia ny riva koa zany tonga dia efa lasa efa hoe ndao fa tsy miandryandry tsika fa tonga dia manoraharaha. Tena nitatitra meny sy ny farany tena ambany dia ambany satria 250 isan-jato izy ny teny dia tsy maintsy zany manao ezaka zany zay ao anatin'ny timo ao anatin'ny kominy Talatamaty mba ekarany zavatra io any amin'izay farany tratranay satria fifidianana président république zany zava-dy be zany ary tsika malagasy mila fivavana mila zavatra tsara tsika fa tsy anaraka ny zavatra tsy manjary zay mandeha eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tsy mikely soroka manentana sy manabe ny olom-pirenena izy ireo efa nanomboka ny valomaritra teo no nanomboka ny fanentanana teny fotony tsy hijanona zany raha tsy tratra ny tanjony. Fa vao antso eny amin'ny fitsarana nosy ny ariva teo ny mpanao gazety sady tompon'ny gazety antsoratra la gazette de la Grande Île Laura Rasoa Maharo tsy mbola fantatra mazava ny tena antony saingy amin'izao ora itenenana izao dia rakotra mpitandro filaminana eny anosy eny amin'ny fitsarana eny noho ny fianonana ity tompona gazety antsoratra ity gazety ity izay fantatry ny maro amin'ny lahatsoratra tsy mitsitsy fitenenana amin'ny lahatsoratra izay avoaka n'izy ireo andrasana moa ny tony rara. Fa miaingy amin'ny isam-batan'olona ny fanovana ny tantaram-pirenena tsy andrasana n'izaniza fa ny tsiraray no mila matsapa tena sy mandray andraikitra izay ihany no antoka isian'ny fampandrosoana raha ny fanadadinana nataony Ando Miaratiana sy Andry Rakotomalala. Raha isan'andro ny fitarainan'ny olona manoloana ny fahasarotan'ny fiainana sy ny vitangany vidim-piainana ankehitriny tsy mandeha amin'ny laoniny intsony ny raharam-pirenena ka mamivarina akady ny fiainam-bahoaka hatramin'ny ankizy efa miaina fahasahiranana ny tanora miaina ambony habakabaka tsy mahitsy izay asiana tongotra ireo be antitra efa fotsivolo mbola vakivava fa reraky ny fianan-tsarotra. Tena mahatsiaro fangiry firina aloha raha amin'ny fahazahoako na izaho fa lehibe zao raha mahatsiaro fa reraka mihitsy amin'ny zavatra misy satria amin'ny lafiny rehetra zany dia tsy mety daholo ny ankapobeny ary na manao zavatra ianao na manao iny ianao dia tsy mety daholo tsisy lalana mbo hoe mba vita moramora hoe mba andao an'izao dia moramorainy amin'ilay zavatra atao fa manano sarotra atao daholo ny zavatra atao rehetrarehetra dia ohatran'izay zavatra enjasana zany amin'izao tsy ny hoe mianja manafany an-danitsy hoe misy manome an'izao dia izay vao afaka mihetsika ohatsy ny hoe tsy afaka mihetsika amin'ny tenany izy amin'izao hoe misy an'izao atao amin'ny tena amin'ny mahavanina azy manokana dia manao an'izay fa tsisy izay tsy ohatran'ny taloha hafa ny taloha ohatran'ny hoe misy zavatra atao tsy hoe anona fa amin'izao ohatran'ny hoe miandry zavatra avany amin'ny olona izay vao afaka mihetsika le tanora amin'izao. Any amin'ny fifidianana ny vahaolana ao ny faneho-kevitra ahafana misafidy tsara izay olona everina fa hanafaka ao anatin'izao kizo lalina izao. Efa soratra zay ary efa tafiditra ao anatin'ny bokin'ny fokontany io no manana zo no hifidy dia io no tsy azoko tenenina eto no tiako fidiana fa mba atao anatin'ny fiainana zao dia mila fivavahana zany satria efa tsy lahitantsony fa efa mangidy be fiainany. Tsara mihitsy zany misy ny fifidianana dia samy mba mandinika an'izay mamety mihitsy hoe manahoana raha mba amin'izao fieritreretako hoe mba mety asoan'ilay fireneko izay zany no tena hoe mba faniriana zany dia mba samy andray anjara amin'ilay fifidianana angamba ny mahamety mba tena andinika tsara hoe aiza ho aiza ny toerana metrahako an'ilay zavatra ataoko mahakasika an'izany fifidianana izany. Jerenako tsara ohatrany hoe iza ilay olona hovidiana hoe tena tsy le hoe resaka fotsiny hoe zao ny anona dia izay ny anana fa jerena tsara hoe ino tena zavatra mipaka any amin'le tanora ve le any amin'le vahoaka ve le olona hovidianao zavatra ataon'le olona hovidianao fa tsy hoe kobakambavy izay amin'le izy. Itony fisoratana anarana anaty lisy-pifidianana hatramin'ny faran'ny volana Mey izao.
Fanjakana mirobaroba tsy mijery ny sosialim-bahoaka manome ireo fahamanana ary mampahanitra ny tsy manana ity fitondrana ankehitriny ity ho ny fanehoan-kevitry ny maro. Hanome fanampina ny Turkia ny fanjakana malagasy nanolotra fiarakatokatra ho an'ireo préfet sy ny lehibe ny distrika manerana ny nosy ankoa. Dradradradraina trany ny teleferika ny vahoaka malagasy anefa ankilan'izay mitrongo vahoamana ny akamarony fanadidrina nataony Ravarazafy sy Mateo Prince. Rehefa matetika fa tsy manambola mitondra fanjakana. Porofon'izany fisindreo fitokonana marobe mitaky tamin'ny karama, vadim-pianarana, vola tsy voalohan'ny fanjakana ho an'ny mpandraratsy ny sisa. Tsy izany ihany, taky ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa no mangarahara amin'ny fampiasam-bola toy ny Covid-19 izay tsy mazava. Ny volam-boaka etsy an-daniny ampiasain'ny mpitondra amin'ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana toy ny fizarana varimasaka, fanomezana fiara tsy mataho-dalana ary mbola mikasa hanome fanampinan'ny Turkia ihany koa ny fanjakana malagasy. Vola vaizana no piran'izany. Tanjona toy ny ahoana no takarin'ny mpitondra, manao toy ny ambanimasy tsy hita, ny eto an-toerana milomano anaty fahantrana, miaina ny fidanganan'ny vidim-piainana, tsy mandriandro sy tsy mandrialina. Fanany tena marina zao tokony sosialim-bahoaka ny Nigeriana fa tsy le manana zavatra azaraina manolo izany ianao dia tokony le vahoaka no avin'ilay vahoaka zany no tsondroho. Satria ny kapoaka ny vary zao fa ohatrinina be zao. Io moa izay sitrapondry zareo ihany, ndaketa sosialim-bahoaka aloha sakafo zao no tena olona manjaitra. Zarara olona satria ny olona sahirana manjaitra zao 5 5000 10 000 zay nefa vitsiana vao azo zany na sakafo daholo tsy izy vola mipetraka zany vary lafo beko. Fankatikatara aloha tsy dia sosialim-bahoaka loatra eto Antananarivo renivohitra. Raha malala zao ny lalana eto Antananarivo renivohitra potika tanteraka sosialim-bahoaka ngamaniny fa le fanjakana zany tsy manao be marenina loatra. Tokony sosialim-bahoaka aloha ny jerena voalohany to satria vidim-bary efa niakatra be zao 703 zao ny kilôny makalioka ka ny tsy manana tsy maintsy ampahatrana mba hanana tombon'ny arena zareko. Vaomaly notoloran'ny filoham-pirenena fiara tsy mataho-dalana ireo chef district sy préfet manerana nosy. Samy manana ny fanehoana izany olom-pirenena tao amin'ny tambazotra Facebook, marobe ny faneho-kevitra mitsikira ny mpitondra. Mahery ranganareo a, 4 zaraina fotsiny efa n'izay voaka madinika mihinana tsy fihinany mihitsy amin'ny vidim-bary. Tsy sirarainareo izay manjoany madinika. Bravo président. Courage fa mbola volanareo koa ary ividianan'ny fiara io ho ny hafa. Aza manantenina lalana tsara mihitsy raha zany ry vahoaka malagasy fa matotsy mataho-dalana ny ilainy zaraina fa tsy Rolls Royce dia mbola vao maika ho enjana ny ara-tsin-dalana izy eto na andrenivohitra na ambanivohitra na ny régional na ny national. Courage tsika. Nefa ambony ihany no tovanana manina raha anaovana asa sosialy, mamorona asa fa izany zao no ilainy vahoaka. Ho an'ny sasany ny manana ihany no ampiana, mampalahelo mihitsy izay madinika mba imagineo totalan'ny fiara 570 ny vidin'io. Raha tombanana 300 tapitrisa FMG ny anankiray, ampiana 570 izay mitotaly 220 miliara FMG mahery. Mbola miampy carburant-potsy koa zany fa tsy mividy ohatrany rehetra mba tsy hinjovy ihany ny madinika président. Araka izany dia latsaka ankanterenana tanteraka ny vahoaka malagasy ankehitriny isa misedra izany ny vahoaka ao amin'ny renivohitry ny faritra aloatra mangoro. Mahatsiaro ny fiainany tamin'ny fitondran'ny Filomary Karavalomanana ireo mponina ny antoerana ary miantso ny iverenan'ity filoha teo aloha ity hanafitra indray ny firenena niry Andrianarivony Ambiasambatonazaka. Ikaikaiky ny akamarony ny mponina eto Ambatonazaka noho ny fidangan'ny vidim-piainana. Ny asa tsy misy, ny zavatra ilana vola nefa betsaka. Mahatsiaro ny fitondran'Andriamatomary Karavalomanana izy ireo noho izany. Tamin'ny andro Ravalomanana zay atsomon'olona manasa lamba mandray 10,000 manamona sakafo ny fianakaviana. Amin'izao fotoana tsisy tsony mipanarama satria fa sarotra ny fiainana ary tena mahazana mihitsy le fiainana amin'izao fotoana ka mangataka ny Filomary Karavalomanana zay iverina amin'ny plasiny, mangataka ny dada zay ipetraka amin'ny sezany avoloha. Kapoaka mbara zao dia lafo ndraiky anao mivarotra tsisy mihitsy ny raha zao maritra ny kamarany. Misy amin'ireo ray aman-dreny aza no tsy mahavita mandefa ny zanany any an-tsekoly intsony noho izay fahasahiranana menjady amin'izy ireo izay. Zay fa mangataka ny Filoha Ravalomanana zay iverina mba ilatsaka fa mampalahelo zay vahoaka ory. Tamin'ny andro Ravalomanana nianatra daholo ny zanakay. Zao ny zanakay fa herintaona mahery zao tsy nianatra. Na azo kitapo, na azo kahie, na azo tablet sakafo tsara tany an-tsekoly. Zao ny zanakay fa tsisy an'izany.
ka mangataka anao zay filoham-pirenena Ravalomanana miverena anao fa orony vahoaka anao sahirana. Ho anao zany zao manahoana ny resaka hoe fitadiavam-bolanao Tsisy zay fa raha misy manarama manasalamba de misakafo, tsisy de tsy misakafo zahay, ny ankizy mijaly. Ny mpitondra ankehitriny dia tsy mahatsiaro velively izao fahasahiranana lalina menjady amin'ny voaka malagasy izao. Rariny Ramatsia ny fitondrany indray Matomarika Ravalomanana amin'ny firenena izy ireo ary dia maniry ny mbola iverenany hitantona indray antimo sindrazatsika ity. Raha ny vaovaon'ny latsaka izao ariva izao dia nahiditra ponjavonjomaika eny Antanimora Ilola Rasoamaro tompon'ila gazety de la Grande Île rehefa avy noenona tetsy amin'ny fitsarana nosy ny ariva teo. Anasantsika moa ny tena fanazavana sy ny antony mahatonga izany sy arehitra izany. Pejy ny fahasalamana kosa indray manomboka mahazovana indray ny aretina bronchiolite na ny fahaseporana mahazo ny zaza tatoato azo soroana nefa izany ho ny mpitsabo mila mailo ihany koa ireo ray aman-dreny indrindra ireo zaza asthmatika ka mora voa ny bronchiolite. Raha vora zafy mahenina sy Mathieu Prince. Tsy voatery ireo zaza asthmatika ihany no voan'ny bronchiolite. Vokatry ny fivaovan'ny toetrandro tsy fitandremareo ray aman-dreny dia antony ihany koa mahatonga fahaseporana tampoka. Asthme c'est l'enfant. Zany hoe fitrangana asthme amin'ny zazakely. Sepotra zany le zazakely. Maneno ny tratrany sahirana izy zany miaina mazava ho azy. Matetika ny atao hoe bronchiolite dia mifandray amin'ny aretina manaranaka ny asthme. Zany hoe ny olona misy tara moa zany hoe misy asthmatika ny ray aman-dreny na ny fianakaviana na ny ray be na ny tantinina ny zazakely na ny fianakaviana dia lasa marifo ny avokavokany dia na ny fiovan'ny toetrandro ary dia mahatonga anazy lasa sepotra. Fa misy ihany koa ny tranga hoe misy ny infection grippale na misy ny allergie izay tsy zakan'ny zazakely ihany koa mety hanepotra ny zaza ihany koa. Miavaka amin'ny fahaseporana tsotra moa izy fa tsy rehefa hinona ny dokotera amin'ny stéthoscope izy fa tena mazava tsara ny ao anatiny. Ny zavatra tsara fotsiny raha misy ny trangana fahaseporana amin'ny zazakely na amin'ny olon-dehibe moa zany dia tsy tokony andry tsy tokony hanao fanafody any an-trano any fa anatina mpitsabo farak'izay aingana satria mety hanepotra ary mety hanimba ny zazakely anankiray raha ohatra ka ratsy fitsaboana. Azo soroana tsara nefa ny bronchiolite na izany aza ny fanatonana mpitsabo no tena tokony atao laharam-pahamehana raha ina ho sepotra ilay zaza. Ny trano zany tokony ho azo ny andro tsara na azo ny rivotra fa ny trano mipikibokirena matetika mampikoaka ny zaza. Ny trano koa tsy tokony mandomando zany satria raha mandomando lava ao trano ao sady efa mihiboka tsy mahazo masoandro sy rivotra dia mampikoaka koa zany amin'ny ankapobeny manko dia zaza no tena voala izy. Zazakely raha mbola mipepe-pandriana dia tsapana matetika izy satria indray efa mando ny akanjony indray koa efa mando le couche dia efa milona amandona io zany mandra-parain'ny andro dia mirain'ny andro dia mety mikoaka izy zany. Raha vao mikoakoaka ny zaza dia tsy mandray le hoe fa sepotra be dia tokony hazakazaka mamonjy dokotera satria aingana be zany ny fivoaran'ny miretin'ny zaza amin'izay lafin'izay dia aingana be mifatongava le makany amin'ilay fahaseporana nefa raha voavonjy mialoha zany ny fitsaboana dia mba vetivety ny sitrany izy zany mba tsy teo amin'izay. Ndraindray koa ny ankizy mety mangatsiaka satria ny andro zao mafana aloha amin'ny atoandro dia indraindray rehefa amin'ny hariva mety mangatsiaka mety bebe rivotra dia nefa ny akanjo mety akanjo mangatsiaka dia mianjakanjana mianjakanjaka ny tratra misehoseho ny tratra ty ohatra dia tratra n'ilay tsika izy dia mety izay koa nisa mampikoaka anazy. Etsy ankilany mpitsabo matianina amin'ny resaka ohatra no tokony antonina raha hanala reoka ho hiatrany ny mpitsabo. Ilana ihany koa ny fahadiovana mandrakariva indrindra raha mitaiza zaza sy manome sakafo azy. Mikasika ilay raharaha Lola Rasoamaro tompon'ila gazety de la Grande Île moa dia ndao rahantsika vetivety atao anatin'ity horonan-tsara ity ny zava-misy eny anosy eny amin'izao fotoana izao.
Vao ny kolotsaina kosa indray nanamarika ny herinandro ny fotoana natokana ho an'ny anganso sy ny poezia manana anjara toerana lehibe amin'ny fanabeazana izany sy indrindra ny fahagola ary ny ankehitriny sy na vitsy aza no mbola mitantara angano amin'izao fotoana izao. Ravorajava Famainina sy Mateo Prince. Vitsy amin'ny tanora ankehitriny no mahafantatra izany angano izany, mifono anatra nefa izy ireny ary tsy tantaraina fahatany. Dia ny mpandray anjara ao anatiny dia afaka miteny sy mahazo miteny na tany na vato na hazo na rano, indrindra moa fa ny olona sy ny biby. Ambaratonga telo ny sekolon'ny taola dia ny Takariva Moropatana, ny Tsiambaratelo ary ny Takariva Moropahatra. Fa ny Takariva Moropatana no nisy ny fiainana tamin'ny fiainona sy ny fitantarana ny angano. Ny fatana izay teo andrefa ny andro lehibe afovoan'ny trano dia teo amorona izay fatana izay no ny tantaran'ny renibe ny angano fa izany. Dia nofaritana ihany koa fa ny angano dia misy famantarana eo tantarana any am-pendohana hoe fa hino hono ndray andro hono nisy hono. Ary any am-pamaranana dia misy ny afatra hoe tandremo rankizy, tandremo rankizy, fa ny zavatra rehetra atao misy farany daholo. Tsara ny atao misy farany tsara fefara, ratsy ny atao misy farany ratsy fefara. Ary aveo moa anao soniny mpitantara hoe angano arirarira izao mpitantara ianareo mpiaino. Nanamarika ny fankalazana ny andron'ny angano ihany koa Madagasikara, teny anivon'ny sekoly no nanaovana izany ho an'ity taona ity. Ekena fa efa mandeha lavitra be ny sary miaina sy ny sary mihetsika dia sainy meo ny fiteny mahazatra mpahalalan'ny ankizy azy. Kanefa sahako ambara fa efa manana ny anjara toerany lehibe ny angano raha ho an'ny malagasy, satria akoatry ny gazety boky na ny boky dia misy ny tafika izay ataonay tahaka n'izao natao tamin'ity an'ity izao, izay mampiaina mivantana any anivon'ireny toerana ireny. Ka ny fizotra ny hetsika moa tamin'ny tapany maraina teo rehefa avy manazava ny antom-pisiny sy ny mombamomba ny angano na ny tononkalo izay ny tapany voalohany dia ny tapany faharoa izahay avy ato amin'ny federasiona no mitantara angano sy miantsa tononkalo dia ny tapany fahatelo mampiaina ireo mpanatrika ireo indray, izany hoe ny mpianatra milaza sy mitantara angano ary miantsa tononkalo na tsy enjery mihitsy aza, satria ny fampanjaisana anjaran'izy ireo dia manomana no aviny amin'ny ampitso, satria ny fijoroany ka mandray anjara ka manatanteraka angano na tononkalo dia efa zava-dehibe vakilay lehibe eo amin'ny fiainana izany manoloana ny zavakanto. Farany eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mitony ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia vao nahazo fitaovam-piadiana ny ry zareo Ukrainiana hatreto tanàna maro ao Ukraine no tsy manana jiro intsony vokatra izay ady izay Asina Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Nazo fanampiana ara-pitaovam-piadiana avy amin'ny Suède sy Finlande i Ukraine ka ny OTAN no hitatana izany. Fiara-mifono vy, fitaovam-piadiana mahery vaika maro, ireo nakamaroan'ny fitaovam-piadiana vaovao azon'ny Ukraine. Ny Norveziana kosa etsakilazay dia nanampy arabola any Ukraine. Nanambara moa ny sekretera jeneraly ny OTAN fa zava-dehibe ny fanampiana sy ny fanomezan-tanana tahaka izao. Fantatra fa mbola ampiana ihany koa ny fanofanana sy ny fahaiza-manao ny miaramila Ukrainiana. Tsara ny manamarika
fa mbola maro ireo tanàna mbola tsy misy jiro vokatry ny fampitehandreo fotodrafitrasa maro no pitehan-drosia any Ukraine. Ataony mahazatra dia ny fandarana ona marina sy ny Global News ireo no arainao avy hatrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsariana émission mitondra ny lohateny hoe à l'ouest rien de nouveau Dragons Jumeaux kosa ho amin'ny rampitso alahady any tenako mametraka ny mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.